Amkafazina ndray tompolazy tompovavy no itsidihana ny tokantranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery asaina mpanajana ary itsika piti fanatanjahantena anaraka izany hatramin'ny farany tiam-piandohana dia tsara milazantsika mpijery fa dia anambahiny ny fandarana mahery dia zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja handball fanadadinina voalohany ary hoarahantsika amin'ny tiariva ity dia ny tontolo ny taranja baolina kitra izay miditra eo amin'ny dingana faharoa amin'ny fedina ny tompon-dakan'ny Madagasikara ka toerana roa no nandray izay dingana faharoa izay dia ny tany Tomasina sy ny tany Mahajanga raha ny vokatra tany Tomasina ary dia ny FC Anatsinanana nandresy ny Tiavo Team avy any Manakara tamin'isa 3-0 ny Knapsa Sport nanamontsana ny Espoir Nambovombe tamin'isa 7-0 ary ny Capricorne avy any Atsimandrevana dia nandresy ny Olympique ny Menabe tamin'isa 3-0 tarika vonjomaika zany ny Knapsa Sport any Tomasina any. Tany Mahajanga kosa dia lalao roa no nahazona vokatra dia ny Saint-Michel nandresy ny FC Vakinakaratra tamin'isa 2-0 ary ny Tana Formation nanamotsana ny Koinor tamin'isa 7-0 mbola tsy tonga eto ampelantanana kosa ny vokatra ho an'ny TCO Boens ny Adjesafa Otiva avy any Ambatondrazaka izay